dia mbola faly mirabantsika indray ry havana hiaraka mitombo amin'ny fahalalana tsara any Kristy amin'ny alalany fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Mbola hiara-mivavaka isika. Asandratray ho anao raha eo ny dera sy ny laza ny aja sy ny voninahitra noho ny famindramponao sy ny fitiavanao indray nahatraranay ty andro ity azaonay miaraka miaino ny teninao. Fantatray fa fitiavana avy aminao mbola avelomanay tahak'izao, famindrampo avy aminao mbola nananay tombonandro koa de misaotra anao zahay. Raha hiara-mandinika izao teninao zao indray zahay anio mba hoentinay miaino indray amin'ny andronay ho avy de mangataka aminao aoka ny fananao masina nazava ny sainay rehetra na ny mpanomponao zay hanambara izany na izay rehetra miaino ary de ho voninahitra sy anaranao mandrakariva Tompo ny vokatra zany fahalalana sy fitomboana amin'ny fahalalana ny Kristy Jesosy izany. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany ry Kristy Tompo malalanay io. Amen. Anio sika ry havana dia handinika tantara mahafinaritra iray izay hitarafatsika indray any Kristy ao anatin'ny testamenta taloha. Tsy hafa izany tantara voasoratra ao amin'ny Genesisy 4:20. Lava io tantara io nefa azontsika fintinina tsotsotra tahaka izao. Araky ny voalaza amin'ny andininy voalohany amin'ny 4:20 de izao ny voalaza hoe ary Abrahama de efa zoky olona sady nandroso fahanterana ary Jehova efa nitayany Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ary hoe Abrahama tamin'ny lehibe ny mpanompony tao an-tranony zay mpanapaka ny nananany rehetra mba hataovy ato amin'ny fieko ny tananao fa ampianianiko amin'ny Jehova Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ianao fa tsy hakavady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavaviny Kananita izay iraisako monina ianao fa any amin'ny tany razako sy amin'ny havako no aleanao hakavady ho an'ny Isaka zanako. Zany hoe ny hitatsika eto zany dia Abrahama maniraka ny mpanompony izy mba handeha hakavady ho an'ny Isaka zanany. Indininy 7 de voalaza hoe ary nataon'ilay mpanompo tao ambanin'ny feny Abrahama tompony ny tanany ka ninina taminy izy ny amin'izany zavatra izany. Zany hoe nanaiky zany Eliezera no anaran'ity lehilahy ity, nanaiky izy fa hanatanteraka ny tenin'ny Abrahama tompony. Ny andininy 10 de voalaza hoe ary lay mpanompo naka rameva 10 tamin'ny ramevan'ny tompony ka lasa ary izay zava-tso nananan'ny tompony de samy nitondrany avokoa de nandeha izy nakany Mesopotamia ho any an-tanànany Nahora. Andininy 12 de hoy izy Jehova Andriamanitra Abrahama tompoko ambino aho anio ary siosoa Abrahama tompoko indro mijanony eto anilan'ny fatsakana aho ary ny zanakavavy mpanimponina ao an-tanàna mivoaka atsaka rano koa izay zazavavy hilazako hoe mba areo kelingeny sininao hisotroko ka hamaly hoe izy misotro sady ampisotroko ny ramevanao dia izy ihany neny aoka ho voatendrinao ho an'ny Isaka mpanomponao. Ary zany no ahafantarako fa nasinao soa. De nandeha zany Eliezera de tonga tany Mesopotamia izy ary efa tonga tany izy dia nijanona teo amin'ny fatsakana anankiray ary teo izy no nivavaka. Hitatsika amin'izany ry havana ilay mpanompo dia mpanompo manana firaisana amin'Andriamanitra. Nivavaka izy ka nangataka tamin'Andriamanitra famantarana. Andriamanitra o, zay zazavavy tongeto angatahako rano ka manome ary mba mbola vonina ihany koa hanome ny rameva dia izy anieny olona voatendrinao ho an'ny tompoko. Andininy 12 raha tsy mbola nitsahany teny izy de indro tamy Rebeka zay nateraky Betuela zanakalahan'ny Milka vadiny Nahora rahalany Abrahama ny lanjany siny ny teny antsoriny. Zazavavy dia tsara tarehy indrindra sady virjinina ka tsy mbola nisy lehilahy nahalala azy ary nidina anakeo amin'ny fatsakana izy ka nameno ny sininy de niakatra
ary lay mpanompo de niazakazaka antsenazika nanao taminy hoe mba ampisotro rano kely avy amin'ny sininao aho ary ora zazavavy misy tro tompoko lahy dia nampidininy faingana ny sininy eo an-tanany ka nampisotrony ra lehilahy ary rehefa nampisotro azy izy de oiko izy ramevanao koa andeha atsakako hosotrony mba ara-pahatapony misotro ary dia nahidiny faingana ny rano teo an-tsininy ho eo amin'ny tavy fisotrony de niazakazaka indray izy nakeo amin'ny fatsakana ka natsaka rano ary natsaka ho an'ny ramevany rehetra izy ary ra lehilahy nandinika azy tsara sady nangina mba hahafantarany na efa nambin'i Jehova ny nalehany na tsia ary rehefa tapisotro avokoa ny rameva de nalaindra lehilahy ny kavinorona volamena zay lanjany sekely ny sasaky ny sekely sy aba volamena 2 lanjany sekely 10 atao amin'ny tanany ary hoy izy zana-jovo moa ianao balazao amiko ary moa misy azonay andrina va ao an-tranony rainao ary hoy izy taminy zanaka vavy ny Betuela zanaka lahy ny Milka zay naterany tamina ora aho ary hoy koa izy taminy na ny mololona ny vilona dia samy betsaka eo aminay sady misy trano handrinareo koa de niondrika ra lehilahy ka nikoka teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe isaorana anie Jehova Andriamanitra Abrahama tompoko zay tsy nanaisotra ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko fa izaho de notantanan'i Jehova teny an-dalana ho aty an-trano niavan'ny tompoko dia lasa niazakazaka raha zazavavy ka nanambara arak'izay teny zany teny zany tamin'ny tao an-tranony reniny de hitatsika ny tantara mahafinaritra lay mpanompo zay niraina hakavady ho an'ny Isaka zanaka lahany Abrahama de mpanompo olombavaka ary rehefa nivavaka izy de novalian'Andriamanitra nivavaka zay nataony ka tena hitany miariary fa ny zavatra nangatahany tamin'ny Andriamanitra no indro nomen'Andriamanitra azy Rebeka zazavavy zay nangatahany rano ka nanome azy nampisotro ny ramevany zavatra nitranga de izao rehefa nandeha izy nentiny Rebeka nakany amin'ny ray aman-dreniny dia norosoana hanina indininy 7 de nandroso hanina teo anoloana izy fa ora lehilahy tsy mbola ihinana aho raha tsy efa voalazako ny raharahako ary hoy izy lazao ary zavatra nitranga zany de izao rehefa tonga tao an-tranony ao an-tranony havany Rebeka Eliezera de nosotrony olona sakafo izy fa tsy netiny sakafo izy satria izao ny teniny tsy mbola ihinana aho raha tsy efa voalazako ny raharahako inona moa ny dikan'izany izy de lela anatanteraka asa hakavady ho an'ny zanaky ny tompony ko raha tsy vity zany dia tsy mbola isakafo izy manaprofo ny atsaran-toetranyity mpanompo ity manana zavatra kendrena manana zavatra ho tanterahina ary tena vokatry ny fony izany fa ny zava-dehibe ty nitondrana ny saintsika ry havana de ity ny fitoviany Isaka zay akanavady sy ny mpanompo zay ny raha na hakavady ho azy zavatra mahavarina amin'ny soratra masina ry havana dia mahita teny sika ao amin'ny Korintianina 2 toko 2:1 Korintianina 2 toko 2:1 izay mampitovy any Isaka sy Jesosy Kristy tompo ary Eliezera sy Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina 2 toko 2:1 dia izao no voalazan'ny Paoly apôstôly ny momba ny asa nampanavona azy fa nataoko fofombadiny lehilahy ray ianareo mba hatolotro tahaka ny Virjina madio ho an'ny Kristy fa nataoko fofombadiny lehilahy ray ianareo mba hatolotro tahaka ny Virjina madio ho an'ny Kristy tena mampitany tenany amin'ny Eliezera mihitsy Paoly apôstôly eto raha miresaka ny amin'ny kristianina tany Korinto izy Eliezera de niraina haka fofombady ho an'ny Abrahama Paoly apôstôly koa de nilaza fa nirainy izy haka fofombady ho an'ny Kristy ary ireo kristianina tany Korinto ireo no ataony hoe fofombadin'ny Kristy ary ny tantaran'io fofombadin'ny Kristy io
dia hitantsika ihany ko any amin'ny apokalipsy 7:20 zao manko ny voalaza ny apokalipsy 7:20 hoe ny andininy 7 aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka anome voninahitra azy fa tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Zao zany ny zavatra hitantsika ny amin'ny tantara ny vakitsika teo. Eliezera ny rahina hakavady ho an'i Isaka. Eo isika hoe tandendon'ny Paoly apôstôly ny rahina haka ny kristianina ho fofombadiny Kristy. Ny zavatra nataony Eliezera dia tsy nisakafo izy raha tsy vita ny afatra. Raha tsy vita ny afatra zay nampitondraina azy. Ary izao ny teniny rehefa niteny izy ka namaraparina ny fitenenany. 7:20 ko ankehitriny raha anao zay soa sy marina mitomboka ianareo dia lazao amiko, raha tsy zany kosa dia lazao amiko mba hivoliko na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia. Zany hoe ambarao amiko zay hevitrareo fa tonga aho hangataka an Rebeka ho vadiny ny Isaka tompoko. De noho ihany izy aza saponanareo aho fa Jehova efa nambiny nanambona ny aleako, alefaso aho mba hakany amin'ny tompoko. Ary hoy izy ireo, aoka ary antsoinay ny zazavavy ka anotaninay zay teniny. De niantso an Rebeka izy ka nanao taminy hoe andeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao? Ary hoy izy andeha aho. De namoaka an Rebeka anabaviny sy ny mpitaiza azy izy, ary ilay mpanompona ny Abrahama mba amin'ny olony. De nitsodrano an Rebeka izy ka nanao taminy hoe ry anabavinay tongava alinalina ny ianao, ary aoka ao nitaranaka ao azo vavadiny zay makahala azy. De hoy ny andininy 9:20 ary de nambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra zay efa nataony. Ary Isaka de nampandroso an Rebeka ho anday ny Sara reniny ka napakatra azy ho vadiny, ary tia azy izy de nionona ny alahelony andreniny. Tantara mahafinaritra loatra ity tantara ity. Nampifidianina Rebeka handeha anaraka an'io lehilahy io tokoa ve ianao? Hanjary fofombadiny lehilahy zay mbola tsy hitanao, mbola tsy fantatrao, hanaraka azy ve ianao ka hanambady an'izany lehilahy zany? Nahagaga de zao, tsy niambaamba akory Rebeka fa hoy izy hoe andeha aho, dia lasa tokoa izy. Ry havana, ny mpitory ny filazantsara de tsy hafa akory fa Paoly apôstôly zay nanohatra ny tenany ho tahaka ny olona mpitory fitiavany Kristy amin'ny kristianina tao Korinto. Ary rehefa nanaiky ireo dia nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolo tahaky ny Virjina madio ho an'i Kristy. Ny mpitory ny filazantsara ary de tsy hafa akory fa mpitondra ny hafatry ny filazantsara, mpitondra ny tenim-pitiavany Kristy, hanambara ny tsirairay avy hoe tianao Jesosy, tianao izy, te hahatonga anao tahaka ny fofombadiny izy, satria ho avy ny fampakarambadiny zanak'ondry. Voalaza ny apokalipsy zany. Zao zany ny fanontaniana, efa nandre ve enao fa tianao Jesosy? Efa renao ve zany teny zany hoe tianao Kristy? Zavatra hita ry havana dia maro amin'ny tovolahy no mitory fitiavana amin'ny zazavavy. Ary zany fitoriana fitiavana zany matetika dia iandrasana valiny. Mazava loatra fa raha nanambara ny fikasany Eliezera amin'ny hoe hakavady ho an'i Isaka tompoko aneny na hatongavako ka inona ny hevitrareo? Dia nanontaniana Rebeka, ahoana ny hevitraony amin'izany? Izao koa ry havana, tonga ao aminao zao filazantsara izao, tsy hafa akory fa filazantsara manambara aminao hoe tianao Jesosy. De hoe ianao hoe inona mpirofo fa tia izy? Ny sasany zany de hoe raha te avy zany Jesosy nao zany, ko nahoana ano tsy mba ataony tahaka ny ranony, nahoana any tsy ataony tahaka nitsy, nahoana any tsy ataony tahaka ny ry? Ny pirofo ny fitiavan'i Jesosy anao sy ny fitiavany ahy dia efa 2000 lasa izay nisehoany tamin'ny nanoloran'ny tenany ho faty teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotantsika. Raha ny teny zany izy de izy hoe tsy misy fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy
isakaizany. Tsy misy fitiavana lehibe no izao dia ny manolotra ny ainy, ny pirofo ny fitiavan'i Jesosy ianao lehibe indrindra dia ny nahafozany ainy teo ambony hazo fijaliana isolovonanao. Ianao ny voeloko ao faty, ianao ny tokony nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, no ireo fahotana maro be mitambesatra eo amin'ny fiainanao. Ianao angamba ilaza hoe zangamba mpanota, inona nefa anao ataoko? Za tsy mangalatra, za tsy mijangajanga, za tsy miteny ratsy, inona moa ny fahotana zay ataoko? Andeha hiverina kely ho any amin'ny tantara isika. Voalaza fa ilay mpanoratra frantsay atao hoe Jules Romain dia nilazan'ny pasteur hoe mpanota daholo ny ora dia nanamary teny izy. Diso anao pasteur, zany tsy mba mpanoty e. Ny olona rehetra mahalala ny moa, tsy misy fahadisoana nataoko mihitsika. Dia hoe pasteur, ay mariny zany. Ka izany ary zao arinizy monsieur Jules Romain, andeha ovakitsika ny soratra masina. Dia noraisin'ny pasteur ny Romanina toko 7, ary tahaka izao ny famaky ny pasteur azy. Manomboka mendin'ny 7 ny namakiny azy. Ahoana ary, manakavaly va isika? Tsy atsekory. Fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa, afa-tsy Jules Romain. Araky ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia ray akory aza, afa-tsy Jules Romain. Tsy misy izay mahafantatra, afa-tsy Jules Romain. Tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, afa-tsy Jules Romain. Samy nania avokoa izy rehetra, afa-tsy Jules Romain. Samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, afa-tsy Jules Romain. Taitra nga Jules Romain. Ao ve tompoko ny anarako? Dia hoy ny mpitandrina taminy hoe tsy monsieur Jules Romain. Milaza ny tenao tsy mpanota manko ianao, ka ianao no manoratra ny anaranao amin'ny Baiboly, satria ny Baiboly dia milaza fa mpanota avokoa ny olona rehetra. Ianao koa angamba mihevitra ny tenanao hoe tsy manam-pahadosoana, dia hevitra tahaka ny monsieur Jules Romain fa ny olona rehetra dia mpanota avokoa, kanefa nasehon'ny tompo ny fitiavan'ny olona rehetra tamin'ny nanoloran'ny miainy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ary izany nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izany no fitorim-pitiavana lehibe indrindra nataon'ny tompo teto amin'izao tontolo izao. Da iandro ary havana dia nanontaniany ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, hoy izy hoe araka ny hevitrao, inona ny problema an'Andriamanitra? Dia hoe taminy hoe Andriamanitra ve tompoko hana problema? Manana izy anaka hoy izy. Dia izao, tsy hitany intsony zay fomba hanehoana ny fitiavana izao, satria ny tsara indrindra dia ny zanany lahy tokana no efa nomeny. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana, mba tsy ho vejeritry mino azy fanana fiainana mandrakizay. Nefa tsy mbola mety mino ihany zao tontolo izao fa tia azy Andriamanitra, satria ny zavatra sarobidy indrindra tamin'Andriamanitra dia ny zanany, ary zany no fitorim-pitiavana lehibe indrindra nataon'Andriamanitra ray, ary zany koa no fitorim-pitiavana lehibe indrindra nataon'i Jesosy Kristy tompo, natolony ny ainy hanambarany tianao izy. Ary raha ny fanambarany fitiavany aminao zany dia mila valiny. Tonga Eliezera nanambara ny etaetany sy ny faniriany antony natongavany, nanambara ny Isaka tompony, lay makavady, mila vady avy ety amin'ny tanin-drazany. Ry havana, tonga Paoly dia nilaza tamin'ny Korintianina hoe tiako ianareo handray an'i Kristy ilay voaomby tamin'ny hazo fijaliana, ary zany nahatonga azy ilaza hoe ny tsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy ilay voaomby tamin'ny hazo fijaliana, fa satria izany ny fanehoam-pitiavana lehibe indrindra avy amin'ny tompo. Valy ny ardiny hoe eny na tsia. Raha tovolahy ianao no mandre zao fampianarana izao, manontany anao aho, raha misy moa zazavavy anankiray hitorianao fitiavana, ka izao ny teniny aminao, sika aloha dia mpinamana foana hatramin'izay, ary mpinamana hatrany sika, ahoana reny mba hevitrao? Raha izany ny tenin'ilay zazavavy, angatahana ho vady, eny sa tsia? Izany hoe isika aloha dia mpinamana hatramin'izay,
ary mpinamana hatrany. Ary raha zazavavy ianao no mandre izao fampianarana izao, ka misy zazalahy mitory fitiavana aminao, ka izany ny valiteninao, eny sa tsia izany valiteninao zany? Nyen'ilay zazalahny izao no izy, tianao aho, te hiara-miaina aminao mandrakizay aho. Eny sa tsia? Ny antony manko izao, raha mpinamana fotsiny sika de tsy afaka hizara ny fiainako aminao aho, tsy afaka hiray trano aminao aho, tsy afaka hiara-miaina aminao andro manalina aho, fa eona ihany sika eny hoeny, tsy ampy ihany efa izany. Tahaka izany toy ry havana, ny fofombadin'i Kristy, ny kristianina de atao hoe fofombadin'i Kristy, ary ny fotoana zay ionany amin'ny Kristy rehetra zay no atao hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ka eto de mila valy hentitra ny fitiavan'i Kristy, eny sa tsia? Tianao Jesosy, te hiara-miaina aminao izy, te hifampizara ny fiainany aminao izy. Ny sasany misy manao hoe oui sy non, nefa misy ihany koa ny ouais. Amin'ny tompo tsy mila ouais fa mila oui na non, mila eny na tsia, fa tsy mila hoe eny e. Tsy mila an'izany ny tompo. Na ianao manaiky ny fitiavany, na ianao manda ny fitiavany. Fa na ianao aza, anao saretsaina nge ianao hoe ianao nanaiky ianao, miseho manaiky ianao ty zazavavy anankiray, kanjo ndray andro ianao mahita azy miaraka amin'ny zazalahy hafa koa. Mampatsiaro aho tantara anankiray ry havana. Misy zazavavy anankiray, fantatro io zazavavy io, naninona zazalahy anankiroa mitovy anarana no samy ekeny, ka niaraka nanao vakansy tany Majunga izy roa lahy reo. Natahotra izy hoe fakahitany izao kifampitantara, natahotra le zazavavy nanjary namono tena ny nataony. Tantara marina nambarako anao. Ny olona mizara roa ny fiainany, sady tsy an'i Jesosy ny tsy an'ny devoly, olona mamono tena zany olona zany. Fa na ianao manaiky an'i Jesosy de misaraka amin'ny asany maizina, na ianao manaiky ny asany maizina de tsy mandrara an'i Jesosy. Fa mafantatrao moa ny tantarany hoe tsy an'ny toto tsy an'ny vazaha, zao hono nahatonga an'io. Tamin'ny toerana anankiray misy zazavavy tsara tarehy iray, mipetraka ao Andohasa hono no misy azy. Olona roa lahy hono, samy manana ny maha izy azy, nangataka azy ho vady, de ikoto avy ary atsimo ary vazaha avy any varatra. Ka satria ao Andohasa ny toerana misy an'io zazavavy io, de zao hono ny zavatra nitranga, hoe samy meny fotoana amin'ny ora mitovy hono izy roa lahy reo, ko ny ray avy any atsimo, ny ray avy any varatra, ka ary mifankalala hono izy roa lahy reo. Ka nohon'izay hono tonga le ora, samy nitranga avy re tendrombohitra izy roa lahy, de zao hono nataony koto, hoadray ay ve vazaha koa efa tonga angataka, lasa ny vazaha io, de lasa hono koto ny veriny. Vazaha koa hono nahita ny koto, izy ay ve iny koto, izy koto ny tiny fa tsy za, de niverina hono izy roa lahy, de tsy any koto tsy any vazaha teo hono lay zazavavy. Ry havana, tsy any koto tsy any vazaha ve mora ihany zany. Angamba mbola isy olo-kafa angamba angataka an'ity zazavavy ity, fa ny fiainanao rehefa tsy any Jesosy ianao de tsy azy, ary rehefa tsy azy de an'ilay fahavalony. Aoka hazava tsara fa rehefa tsy any Jesosy ny olona de any Satana izy. Mpanjaka roa ihany misy eto am'izao tontolo zao, de ny mpanjaka ny mazava Jesosy Kristy, sy ny mpanjaka ny aizina de Satana zany. Tsy azonao ataony sady hanome ny tananao anankiray ho an'i Kristy, ary ny tananao anankiray ho an'ny demonia. Ary zany nahatonga any Jehovah Andriamanitra ilaza tao amin'ny tendrombohitry Karmela hoe raha Jehovah no Andriamanitra manara azy, raha bala kosa no Andriamanitra manara azy. Ry havana, ny kristianina sadasada de tsy ilaina am'izao andro zao. Mila kristianina mijoro marina amin'ny fanarahana ny tompo, tena tiany Jesosy Kristy tompo, tena manaiky an'i Kristy,
vonona na de hiatra amin'ny fahafatesana azy izany. Izany no ilaina fofombadiny Kristy ijoro amin'ny fitiavana azy, ka na inona hitanga dia hanaraka an' Jesosy izy. Ary moa tsy izany va nahatonga ny mpanompon'Andriamanitra iray, pasteur Razafy Maefa, nanao le tononkira hoe mamy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitanao, niady soko e navelanao, tena afaka aho mandrakizay. Jesosy malalo mpamonjy soa, indro ny aiko raisoanao, velon-kanompo aho, velon-kano, vonon-kanao zay sitrakao. Aoka ny foko sy ny fonao, hiara-mitepo tena iray, aoka ny saiko sy ny sainao, hiray safidy mandrakizay. Ry havana, rehefa tena tsapanao ny asarbidiny fitiavan'i Jesosy, dia ho mamy ny fonao koa, ny hihira tahaka izany hoe Jesosy malalo aho mpamonjy soa, indro ny aiko rasoanao, velon-kanompo aho, velon-kano, vonon-kanao zay sitrakao. Enganie ka hanaiky ny fitiavan'i Kristy ianao, mba ho voninahitra Andriamanitra, ary de ho sambatra ianao fa raha tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry, de izao ny teny ho azonao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny treny ianao, tendreko mpanapaky ny be, midera ny fifalian'ny tomponao. Amen.